tsy nahitana olona vaovao mitondra ny coronavirus anio 7 aprily 2024 raha araka ny fanazavan'ny profesora Yanta Marie Daniel mpitondra teny ny centre de commandement opérationnel Covid-19. Etsy andaniny dia ny ampivaly kosa ireo olona sitrany. Mijanona ho 20 noho izany ireo olona tratran'ny coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny atombohan'ny valanaretina ary 90 amin'izy ireo no sitrany. 430 amin'izao fotoan'izao no mbola tsaboiny. Raha araka ny fanazavana ny mena hatrany dia miisa 703 ireo fitiliana natao hatramin'ny nisian'ny coronavirus teto Madagasikara. Araka ny totanisana avoakan'ny Gendarmerie dia misy 570 nisan'ireo olona voasazy noho ny tsy fanaovana arovava ny talata 17 aprily 2024. Miisa 13,700 izy ireo ho an'ny faritra Analamanga, 200 ho an'ny faritra Matsiatrambony, 497 ho an'ny faritra Tsinanana ary 497 ho an'ny faritra Vakinakaratra. Ngadona anio Alarobia 7 aprily Tetsivato, ilay fiaramanidina manokana avy any Guinée-Bissau izay aka ilay tambavy Covid Organics. Ny filoham-pirenena avy any Guinée-Bissau no nandefa ity fiaramanidina ity araka ilay resaka ny fanaovany tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha ny filazany dia hoentina hitsaboana ireo marary ny coronavirus any toerana ity tambavy ity.